Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fifaliana ny avana no iarabanantsika hatratra ity Alakamisy fa efatry ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany, Jeremia toko voalohany, Jeremia toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo. Jeremia toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe atry ny fonenao tsy mbola noforoniko tany an-kibo nefa fantatro, ary atry ny fonenao tsy mbola teraka nefa nao masiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza, fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra dadiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho Jehovah. Dia naninjitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indraho manendry anao zao andro anio zao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera, ary andrava sy androdana, ary anorina sy amboly. Iray maso no manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny mikasika ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahalebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra no mofonaina ho antsika ao amin'ity Alakamisy tena-tenan'ny herinandro, andro faefatra sahady amin'ny taona ity, izay anantitra miterana ny fiarabana sy ny firarian-tso antsika amin'izao herinandro mbola fifampiarabana zao radio komo. Ny mofonaina voalahatra dia mikasika indrindra ny fiantsoana ny Jeremia mpaminany, ny fiantsoana any Jeremia mpaminany, izay tantarain'i Jeremia eto moa ny asa miandry azy, ny zavatra andrasan'ny tompo aminy, ny olana anatrehany, sy ny toedratra maro samihafa manodidina zany antso zany. Raha mamaky ny teny faefatra ka hatramin'ny fahafolo isika dia mahatsiaro mihitsy ny olany ataontsika hoe ny tanora ankehitriny. Ao anatin'ny fanabeazana ankehitriny mihitsy dia isan'ny atao zava-dehibe ny antsoina hoe développement personnel, zany hoe ahoana ny mba hampivelarana ny olona, ahoana ny hampivelarana ny tanora, na ny tsirairay mihitsy ara tsy voately hoe tanora fa ny tsirairay mihitsy dia mila an'izay fivelarana izay. Ny anankiray amin'ireny ataontsika hoe fomba fanabeazana izay ampiasaina amin'ny université na amin'ny toerana amina école na sekoly ambony isan-karazany rehetra dia miresaka amin'ny hoe ahoana no mba hampahomby anao, ahoana no ataonao mba ahomby anao amin'ny zavatra izay andrasana aminao, amin'ny mission anao na amin'ny asanao. Zava-dehibe ny fahombiazana ka dia ahoana no mba atao hampahomby. Anankiray amin'izany dia matetika misy conférence hitantsika etsero ny hevitra mikasika hoe dépasser ses limites, comment dépasser ses limites, ahoana ny fomba ahafahanao mihoatra, misongona ny fetranao, satria ny fetranao dia zao mety ho kely, mety ho olana, ary dia mandrakariva vato misakana amin'ny fiheverantsika azy ankehitriny, vato misakana antsika amin'ny famirapirantsika na amin'ny fivezarantsika mihitsy, ny vetrantsika dia ahoana no ataontsika mba ahafahantsika mihoatra an'ireny fetra ireny. Dia misy korona fampianarana maro isan-karazany hitantsika etsero mikasika an'izay, misy méthode isan-karazany amin'ny psychologie, amin'ny fomba maro isan-karazany mihitsy. Eto nefa dia manokana no ampianarin'ny tompo amin'ity bokin'ny Jeremia ity, raha mitodika amin'ny Jeremia izy amin'ny hoe comment dépasser ses limites na tes limites, ahoana ny fomba ioaranao, ahoana ny fomba ahafahanao mahomby ka tsy voasakan'ilay fetranao ianao. Toka mamaky ny baiboly tsika dia ny fetra dia apetrak'Andriamanitra mihitsy. Na ahoana dia tsy misy zavaboary tsy misy fetra. Ary ny olona rehetra dia mana-petra avokoa.
ny baiboly de manazava an'izay tsy misy olombelona tsy manapetra. Andriamanitra ihany no tsy misy fetra, tsy manapetra, mandrakizay. Ary nisy hatramin'ny taloha ary mbola isy mandrakizay. Andriamanitra no mandrakizay. Ny herin'Andriamanitra tsy voafetra, fahefan'Andriamanitra tsy voafetra, fanatrehan'Andriamanitra tsy voafetra, fahalalan'Andriamanitra sy ny fahaizan'Andriamanitra tsy voafetra. Fa ny olombelona kosa voafetra. Resaka fotsiny hoe limitena ohatr'izany, voafetra ny olombelona. Ary nataon'Andriamanitra voafetra, asokofa voafetra. Sofa voafetra. Nahoana ny sofa voafetra? Zay ina tonga an'ilay ao am-boky Genesis toko fahatelo hoe rehefa nanota ny olona de nesoron'Andriamanitra tao amin'ny saedena mba tsy hanindry ny hazonaina. Le hazonaina de zao lay hazo fahavelomana mandrakizay. Zay hoy bokin'ny Apokalipsy hoe rehefa maharesy vita ny ady ka mbi ao amin'ny tompo dia avelan'ny tompo hinana lay hazonaina, zany hoe lay hazo ny fahavelomana mandrakizay. Satria hoe nahoana ny nasian'Andriamanitra fetra, ka raha efa nanota iny moa ny olona ny velona mandrakizay tsy nasiana fetra, tsy loza de sanaty de devoly, velona mandrakizay ao anatin'ny fahotana, velona mandrakizay ao anatin'ny faharatsiana. Fa izao ny feran'Andriamanitra ny fahaveloman'ny olona satria manota izy 70 taona sy 80 taona ary ny ainan'ny olombelona. Jerety fahotana ataontsika eto ambonin'ny tany, rava ao anatin'ny firy tapitrisa taona, anatin'ny firy hetsy taona, firy alina taona ny tany zay rehetra eo aminy. Nefa 70 taona sy 80 taona menan'Andriamanitra nena. Ka raha izany nataon'Andriamanitra mandrakizay tsy hinenina azy raisina intsony eto ambonin'ny tany. Sy imba tanteraka ny asa. Zay mahatonga n'Andriamanitra hoe fitiavan'Andriamanitra nanomezan'Andriamanitra fetra ny olona. Ao am-bokin'ny Genesis toko faharoa de nasian'Andriamanitra hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny dikan'io mety nasian'Andriamanitra hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao amin'ny bokin'ny Genesis manoloana ny olombelona hoe azonao hoanina tao ny hazo rehetra eo amin'ny safa, ity kosa azonao hinanana. Zay le fetra. Ny fahafahana na inona de zao misy fetra. Fahafahana tsy maintsy misy fetra. Tsy fahafahana ny fahafahana raha tsisy fetra. Ary dia na inona zany dia manapetra. Ny fiainantsika, ny zakatsika, ny hitan'ny masontsika. Be deabe ny zavatra mandalo ambany masoandro fa misy tsy hitan'ny masontsika. Misy mikroba be deabe nge, misy bakteria be deabe nge eny amin'ny rivotra eny fa ataon'Andriamanitra tsy hitan'ny masontsika. Aleo fisaratsaina hoe tsy feran'Andriamanitra ny hitan'ny masontsika de hitantsika daholy ny mikroba na ny particule kely amin'ny rivotra eny, ngamba de asa zay mahazo atsika mitebiteby. Ny feran'Andriamanitra ny hitantsika. Ny ren'ny sofontsika koa ny feran'Andriamanitra. Misy feo tsy ren'ny sofontsika mihitsy fa ren'ny voalavo, ren'ny totozy, ren'ny alika, ren'ny omby. Fa misy feo tsy rentsika mihitsy. Misy hazavana tsy hita amin'ny masontsika mihitsy fa hitan'ny tantely, ny ultraviolet sy ny taratra. Feran'Andriamanitra ny olombelona ary ny zavaboary rehetra koa de ny feran'Andriamanitra. Ny zakatsika de ny feran'Andriamanitra. Tsy misy olona mahazaka miloloha zavatra une tonne raha tonne anankiray tsy misy an'izany. Feran'Andriamanitra ny zakatsika, feran'Andriamanitra ny fiainantsika. Ny feran'Andriamanitra ny mety ho tsirairay avy ary ao anatin'izany fetra zany koa de mbola samy manana ny maha izy azy avy ny tsirairay avy. Io ataontsika hoe fahafantaran'ny olona ny hoe manapetra io nefa tena zava-dehibe. Raha tsy mahafantany fetra, raha tsy mahafantatra ny olona hoe misy fetra de tsy mahay mampiasa ny fotoana izy. Hain'ny olona mampiasa ny fotoana, hain'ny olona mampisy asiny ny vatany rehefa mahafantatra ny antsoina hoe misy fetra izy. Rehefa fantatra hoe fa manapetra ny fiainanao de maniry anao izakazaka zany. Rehefa fantatra hoe fa manapetra ny fiainanao de maniry anao tsy hiferin'aina koa zany. Revako manapetra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Manapetra ny zakatsika. Eto ary Jeremia mpaminany dia mahafantatra ny fetrany. Natsoin'Andriamanitra izy anao asa. Mandeha any ianao iraiko aminany ianao, mandeha any ianao any amin'ny firenena. Nanana fetra Jeremia. Fantatry Jeremia tsara ny fetrany, inona ny fetrany, inona ny olany na ny fahalemeny, fahalemena amin'ny lafiny hoe tsy toetra ratsy, fahalemena amin'ny hoe teboka miiba ve point faible ve sa faiblesse ve, inona ny fetrany de ny fahatandorana. Teo amin'ny andron'ny Jeremia mpaminany de zao ny olona 30 taona vao toteny. Raha ohatra ka tena miteny zany ny olona teo amin'ny Diosy dia any amin'ny 30 taona ianao vao misy miaino. Fa raha 19 taona, 20 taona na manodidina 20 taona metra kely takany Jeremia mpaminany de tsisy miaino. Tsy miaino ty mbola tanora. Fa any amin'ny 30 taona ny olona vao misy miaino. Jeremia latsaky ny 30 taona.
Toizy manao hoe tsy boasazy zay ny rahanao Andriamanitra latsaky ny roapolo taona azy za mbola zaza tsy ianao ve Andriamanitra diso ianao olo-lafa irahana sy ny sisa rehetra fantatrao zao mifetrako ravako malala manapetry anao misy zavatra asain'Andriamanitra ataonao na misy zavatra nofisinao misy zavatra eritreretinao atao mihitsy saingy zao manapetry anao de inona ny vahaolana ary ny mahararaha azy eo anatin'izany olana izany de zao koa nefa lay ratsy dia rehefa ao anatin'ny asa mafy isika rehefa ao anatin'ny itraka aomby de zao tonga lay ratsy makafana dia ariariny eo anoloantsika eo lay fetratsika de tonga le mpakafanampy tena enao koa mba azaoko ianao arazaza kely io inona ny vitanao de kiviny le ratsy isika amin'ny fomba maro samihafa de manjary tsy mahomby am-baiboly zany de zao le hoe dépasser ses limites de zao manao hoe lay tenan'le olona mihitsy no mety mandre feo amanodidina azy na feo avy am'lay raha tsy manakivy azy zay tsy feon'Andriamanitra fa feon'ny fiarahamonina manao zay mahakivy ianao de maky Petera nahitan'i Jesosy ny tety ranomasina mitsangatsangana eny ambony ranomasina de nijery Petera or Jesosy enao ve io de enao Jesosy ka raha ianao ary io de zao mba hatsoy mba ho eny aminaoko enao hitako olo loatra ihany Jesosy amin'ny Petera moa dia zanak'Andriamanitra Jesosy saingy olombelona hitany vatany io zay manao mba hatsoiko eo eny aminao ry Jesosy hiteteny io ranomasina io de hoe Jesosy mantsy Petera aviko inona moa ny olona avy ianao raha miteteza ranomasina ka inona ny olana dia nitetiny ranomasina nakeny amin'ny Jesosy Petera rehefa nakeny amin'ny Jesosy Petera nandeha kelikely izy eo tenatenany tsy tonga ao amin'ny Jesosy dia nitsoka ny tafiotra raha vantany vao nitsoka ny tafiotra de mivadi-po Petera taity Petera de latsaka tany anaty ranomasina inona ny nahataitra any Petera ny fahatsiarovana manao hoe ay moa zakay olona fa tsy Andriamanitra ay moa zakay olona fa tsy Jesosy ary ty misy rivotra de nitodika tamy tenany Petera de nifetrany na ny limite ny hitany raha vantany vao ny limite ny Petera ny hitany raha vantany vao ny fetrany Petera ny hitany zange olona ihany de latsaka izy amin'ny fotoana itodianao amin'ny fetranao de tsy maintsy menjery anao raha vao ny fetranao ny jerenao dia tsy maintsy menjery anao ary zay mandrakariva ny atao hoe fakapana ny fakapana zay ataon'le ratsy ka atonga atsika tsy ahomby de ataony ngeza be eo anoloantsika eo ny fetratsika fangerakelytsika nakalazany krismasy dia tonga ny anjely ny teny tamary renin'i Jesosy io ianao de anananaka ary rehefa nananaka ianao de ny anarany de ataonao hoe Jesosy Emmanuel amintsika Andriamanitra dia nitanisa teo zany lay anjely dia rehefa avy nitanisa lay anjely ny aino Maria dia eo Maria niteny manao hoe ahoana ary ny ahatanterahany zany naratsorona ny fomba fitenitsika zany ve de possible zany resahanao zany ve de possible ahoana ny ahapossible an'izany zary tsy manambady ka ahoana ny ahapossible an'izany satria Maria tsy nitodika tany am'lay tenin'lay anjely izy zay nafahany oatra na ny dépasser ny maha izy azy fa nitodika tamy tenany izy manao hoe za raha ahoana koa ny ahapossible an'izany ahoana ny ampitombona an'izany ahoana na vita zany za angemba tsy manambady akory za ve tovavy ohatry ahoana ny apeteny zany raha vantany vao mijery ny tenantsika isika raha vao mijery ny fetratsika isika de miteny tahaka Maria hoe zany ve de possible tsy Maria ihany keo io Mosesy ndrahan'Andriamanitra Mosesy mandehana anao foana zanak'Israely any Egypta itenen'ny Farao ianao de tenen'ny Farao hoe avainy zanak'Israely anompoanany efitra fa andehananao makany dia Exodus 3:7 inona nataon'ny Mosesy niady hevitra tamin'Andriamanitra izy raha tsy mety zany Andriamanitra tsy possible zany za ve tsy mahay miteny za raha begeye za raha badalela no irainao andahateny sady tsy hainao ny zanak'Israely satria badalela tsy mahay miteny tsy mahay mikabary ny tsy hainao Farao indrindrindrindra tsy hainao izy ho lafo irahany vinna ty ataonao ty test ndrehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'Andriamanitra Exodus 3:7 rehavako itsika manao hoe
raha vantany vao ny fetratsika no hitatsika. Nandalo an'izany nahy Davida aza, nandalo an'izany daholo ny olona rehetra hoe manapetra. Ary dia raha vantany mijanona fotsiny eo amin'ny fetranao ianao de tsy mahomby, satria ny asa ampanaovin'Andriamanitra anao de asan'ny anjely, ny asa zay ny zavatra ny fisinao tsy maintsy lehibe noho ianao raha tsy zany tsy nofy. Raha tsy nofy izy raha vo zavatra kely noho ianao, fa nofinao ny fanirianao am'izao taona vaovao zao dia tsy maintsy zavatra lehibe noho ianao, zay vao atao hoe nofy. Ary io zavatra lehibe noho ianao nefany tsapanao hoe tsy tratran'lay fetranao. Afako inona ary ny vahaolana? Raha ambara fa tsy maintsy manapetra ny olona ka tsy tokony ho azon'ny fetra izy. Itsika zany tsy tokony hoe ny fetratsika fotsiny miazona atsika, de ahoana ary ny vahaolana ataotsika? Tsika mba tia miratra, tsika mba tia omby, tsika mba tia hanao zavatra zay tian'Andriamanitra ho tanterahantsika. Dia inona nataon'i Jeremia mpaminany? Ny voalohany aloha de zao, zava-dehibe ny fahatsapanao ny fetranao, tahaka ny fahatsapan'ny Jeremia. Jeremia de resy lahatra manao hoe ny fetrako Andriamanitra, ny fahalemeko raha zay na azo ilazana azy de zao mbola zaza. Ny andray ozy Mosesy de zao tsy mahay miteny. Ny andray Isaia mpaminany de zao maloto molotra. Sy ny sisa rehetra. De zao mila fantatrao anefany ny fetranao. Raha tsy fantatrao ny fetranao de vao maika koa ianao manimba zavatra. Ary ny olona manimba zavatra matetika amin'ny andraikitra de olona diso fijery ny tenany. Ndraindray atao lavitra be le fetrany ka akaiky kely. Mieritreritra ny tenany ho ambony izy, ho tasa ho avo be izy nefa iva. Na mieritreritra ny tenany ho iva izy nefa avo ny fahalalana io na ny fahendreny io. Ary zay toe-javatra eny hoe rehefa tsy fantatry ny olona ny tenany, milony ny anaovanao andraikitra. Nofo tsy maninona, afaka manonofo foana ianao. Fa izao azo tratrarinao foana ny nofinao, tsy olana akory, fa ny fomba atratraranao ilay nofinao ny ilanao metody. Fa tsy hoe ny nofy akory no afaka manonofo daholo ny olona rehetra rehefa manana ny tompo izy. Fa izao tokony ho fantatrao aloha ny fetranao, ahafahanao mameno n'lay elanelana am'lay hoe ity le nofinao, ity kosa le mahay ianao. Ary zay ny tian'Andriamanitra ho takatry Jeremia mpaminany mihitsy eto. Manao hoe zao no izy fantatrao raha ny tenanao, fantatrao zany fa fantatrao fa ny fetranao malemy ianao, zava-dehibe zay. Diana voalohany miantoka ny fahombiazanao zay, fantatrao ny fetranao, fantatrao ny fahalemenao, fantatrao ny vatanao, fantatrao ny toetranao, fantatrao ny zakanao, fantatrao ny tsy zakanao, sy ny sisa rehetra. De ny faharoa de zao, hoentinao amin'Andriamanitra zay. Hoentinao amin'Andriamanitra tsy ny nofinofinao ihany, fa hoentinao amin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra fantatrao fa zao angemy problema, ke za tsy manam-bola. Za mba tia hanao an'zao nefa za kely karama. Za mba tia hanao asa soa nefa ny jerety za reto ampelantanako. Za mba tia hanao anombo reo nefa ny fahasalamako. Ohatr'izao, za Andriamanitra mba tia be dehibe ny fetra ny zavatra ve mety ho vato misakana anao tahaka zany. Eto ao amin'ny tompo. Eto ao amin'ny tompo. Aza manaiky gadrain'izay hoe tsy afaka manao an'io dia hijanona eo fa ento eo amin'ny tompo. Zay ny hoe fantatrao le izy de ento eo amin'ny tompo. Mba ahatratraranao le tanjona. Ho an'ny fahatelo de zao, rehefa fantatrao azy zany fetra zany, entinao amin'Andriamanitra zany fetra zany, dia miteny aminao Andriamanitra, manaisotra izay manampy anao, manindry anao, ahavitanao lay fetra, ioaranao an'lay fetra ka ahavitanao lay asa. Hoy ny filazan'i Jeremia mpaminany, de nanindritra ny tanany Jehovah ka nanindry ny vavako. Eo am'lay tena eritreretinao hoe eo amin'io lay fetranao mihitsy, eo am'lay ataontsika hoe olanao mihitsy, eo ny tendren'Andriamanitra, eo no raisin'Andriamanitra tanana zany io fetra io. Hoe za tsy mahavita, za ty ny olako de raisin'Andriamanitra tanana io. Ary zay am'ty taona vaovao ty rehavako malala, Andriamanitra manaiky andray an-tanana lay fetra, lay vato misakana mba hahatonga anao ahatratra lay tanjona, de aza matahotra tsony ary. Mahatonga atsika matahotra de zao satria hitatsika ny fetratsika. Matahotra tsika satria fatatsika ny fetratsika. Fa rehefa tonga Jesoa de nataon'i Jesoa voalohany de zao nanakona izay fetratsika zay de afaka nitahotra. Nitendren'Andriamanitra lay fetra de afaka lay tahotra. De avako malala, sofadeo Jesoa. Jesoa manakona an'ireny fetratsika isan-karazany rehetra ireny.
ary rehefa any am' Jesosy ny azo fijalian'i Jesosy ny masonao de zao raha va ho azy tsy hitanao ifetranao de mahatonga my Paoly mitemana hoe zaranga mahiny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay tia tsy hoe mahiny zavatra rehetra fotsiny fa mahiny zavatra rehetra satria tsy any am'le tsy fahaizako ny masoko, tsy any am'lay tsy fahalalako ny masoko, tsy any am'le fahalemeko ny masoko, tsy any am'le olako ny masoko, fa any am'lay tia, any am' Jesosy ny masoko de mahiny zavatra rehetra. De sahiry afaka malala miteny tahaka zany, sahiry manofy, sahiry manana fikasana, sahiry fikasana zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zao aza any amin'ny olanao jerena, sahiry mitondra ny olanao amin'Andriamanitra de sahiry mibanjina an' Jesosy, sahiry mitondra zany eo am' Jesosy de banjiny Jesosy am'ty taona vaovao ty fa izy no anampy anao ahatanterahanao ny fandaharana zay tianao tanterahana. Afaka malala any am' Jesosy banjininary am'ty taona ity, izy mahatonga anao afaka mandresy, izy ny mahatonga anao afaka mahavita, izy ny mahatonga anao afaka mamiratra am'izay tiany ampamiram-piratana anao, manana fanetretena aza miankina amin'ny herinao hoy ny bokon'ny Baolina manao hoe matokian' Jehova amin'ny fononao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra de izy andamina ny lalanao. Ivavaka sika tompo misaotra anao noho ny amin'ny saotra masina zay mampianatra anay fa ao aminao no fa any manatanteraka ny asa zay ampanaovinao anay. Ianao ihany ny manampy anay ahatanterahana izany asa izany. Indraindray tompo hitanay ho lehibe ny vato misakana, lehibe ny asa mita amin'ny maha olombelona anay, ary indraindray ny fetranay na ny olanay de manjary vato misakana tsy hahafanay mivelatra. Tompo vaovao ny taona, betsaka ny faniriana isa tokantrano, betsaka ny faniriana isa ambatan'olona, andraindray de hitanay ny fetranay, fetran'ny moaien, ny volana, ny fitaovana eo am-pelatananay, hitanay ny fetran'ny herinay, ny fahasalamanay, hitanay ny fetran'ny toetranay, moratoina, tsy mahazaka anarina. Tompo de am'izao taona vaovao zao aza velanao kivy zahay ka tsy hamaritra tanjona miaraka aminao, aza velanao kivy koa ka handany asa zay ampanaovinao fa ataovy faly miaraka aminao, ary ataovy manam-pinoana fa zay zavatra tianao ampanaovina de ianao ny mahefy zany, tsy zahay ny manao ny asanao fa ianao. De omeo anay ny rispo am'ty taona vaovao ty tompo, jereo ny isa tokantrano, jereo ny isa ambaravarana, ataovy hitanay ny voninahitrao fa ny voninahitrao no mandrakotra ny fetranay sy ny fahalemenay ao am' Jesosy zanakao. De mitoera aminay tompo tsara, tantano zahay mba ho mpandresy mamakivaky ty taona vaovao ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy.